Aistigo, salamu, aistigo, aizo, la pisagna. Noi andro kely aloha andro kely tsika de mandeha ny fandaharana. Akory karakory mbola tsara tsika jiaby. Aiza. Akory aby akory nareo la réunion ao. Ia, marina loatra. Mitonotono. Barakaly raha. Bonsoir Madame Lorlou. Jamaica, Kaiza. Miala Rajul. Miala General Bomb. Mbola tsy ampy zany mijarabeja. Bon, anonko tsika. Ny tena hoe falimeramba dia fomba fanao fotsiny zay a. Fa mipotratrika ny tena mety. Latsiny fa ohatran'ny kabotrabotra le dala satria mibotrana indray be rano be le dala. Miasa loatra androany tsy nisy fotoana mba hoe nanaovana sport kely a. De mba nanala an'io de mba niseur azesy ny karazany de mba malala fomba. Akory aby atsika mbola tsara. Akory manahoda mijarabeja. Akory aby dadatorabary. Zao a. Raha izaho zany ny anotaniana de zao. Personnellement tena tafiditra ao anatin'ny piège. Tena hoe piège. Napetraka sy nirafetina Andriamatonga Ndrajel na i rapolay. Zaho manko le izy a. Rehefa olona zany ny fety sy kapotsaka. Sotra kely. Dia ny tenany aloha zay vao ny hafa. Ny tenany aloha zay vao ny hafa. Ndao ne ampatsiavintsika kely fotsiny ny hoe nanomboka tany amin'ny mandat voalohany juska hatramin'ny mandat zao. Fatrika survol rapide. Maro ane zay krizy nandalovany Andriamatonga Ndrajel zay. Surtout tamin'ny élection hoe tena tsy lany io raha vao miarahany. Fa zao Itsay na IPM na Christian Tsay de mpiasa be n'Andriamanitra. Hitanareo le fonctionnaire tamin'ny andron'ny vazaha. Fonctionnaire tamin'ny andron'ny vazaha zany ninona teneninao. De tsy laitsakisika fa nibaiko ny vazaha ihany nataony. Na de ampiana nitady kirarony anazy ary io de io ihany nataony. Mpiasa be n'Andriamanitra hoy ny dadabe anay zay tamin'izany. Teo azay assurance ngeda be goavana hoe amina resaka gouvernance hoe inona ankinona am'le boy ity de vitany daholo. Ankinona amin'ny élection vitany. Tsy bomba anie no nanao ny élection fa tsy hay. Tsy bomba anie no bomba anisan'ny hoe ny karazana caution morale le technique nga
e dissuasif amin'ny resaka fandehana fa resaka fangalaram-bato, resaka seni sy ny karazany assurance tanteraka ho any Andriamatoa, assurance vie tanteraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina, zany tsy haiko Christian zany. Ny mahay de mahita. Ary natsapa tany aloloha tany lavidavitra tany tany ampanaovana an'izany drafitra. Tsy tetika matopaika. Fa ny zavatra tsy maintsy atao de niposena ny Andry Rajoelina androka ny tsay Christian. Io izy io. Io izy io. Analyse des faits et les conséquences que cette situation puisse en avoir. Inona ny dynamique eton'izay zavatra zay? Raha araky ny fantatra aloha dia tsy Christian de olon'ny Mamy Ravatomanga. Raha araky ny fantatra de Mamy Ravatomanga sy ngia Andry Rajoelina de efa miady. Ary misy ny cinéma be dia be amin'izao fotoana izao sy ny karazany. Zay fantatra hoe iza ny tompon'ity tanàna ity, iza ny tompon'ity tongotra ity. Fa zavatra fantatra aloha dia ngia-tsay de olon-ngia Mamy Ravatomanga. Dika zay de zao. Andry Rajoelina se voit affaibli. Affaibli sur le terrain avec les VAOC. Affaibli sur le terrain bientôt avec les députés. Affaibli sur le terrain bientôt avec les politiciens de sa clique. Et affaibli dans l'ensemble de l'échiquier politique. Il ne lui reste que la gendarmerie, que moi je pense fort qu'eux aussi ils vont lâcher prise. Disais, hein, tafiditra tanteraka ao anatin'ny kajy ho an'izay architecte nanao an'izao zavatra ao, Andriamatoa Andry Rajoelina. Le point de départ de sa chute, c'est le fait de limoger Ntsay Christian. Pourquoi? Il pense que ça va atténuer, calmer la situation, les problèmes. Mais ça aura un effet pervers aux vazaza. Tsaraky ny eritreretana azy ny zavatra hitsanga. Qui c'est qui va accepter? Qui c'est qui va aller voir dans les conditions actuelles politiques? Il y en a qui ont le Premier ministre Andriamatoa Andry Rajoelina. Dites-moi. Lui-même, après avoir assassiné ses compatriotes par ses bras armés, que sont la gendarmerie, qu'est la gendarmerie. Ianao zany ho nomena Premier ministre, andeha hiaraisa ny Premier ministre mpamono qui a le sang des Malgaches sur ses mains. Solo, hein, miala tsiny. Tafiditra amin'ny piège ao rangahy. Miala tsiny.
Fa la limite ary GAPM madoza afadoza au moins za tsy anjery malagasy tsony hiaraka amy gasy a hiaraka amy vahoaka amizay a satria tsisy réserve a tsisy zavatra tsony afaka mitanaka hoe io ambany bakinao a amy maha républicain ana na fonctionnaire ana haut fonctionnaire tsy ho gaga rapitso raha mahita an'ia tsy hay kristian miaraka amy vahoaka tsy ho gaga rapitso raha iny parti an'io gouvernement io rapitso miaraka amy vahoaka oui tu t'es engouffré dans la gueule du loup dans un bordel pas possible. Michel amizay nomena PM zay ary efa nilazaina anao fa nanoratana hoe fantatro zany fantatro zany efa Michel no mizara vola teny am-pianatra e de Michel avy anao ataonao PM de passé eny amy député ve zany tina mienganinao amizay anao e ny député ne mametraka hoe retina izy e donc je ne serai pas surpris demain chers amis députés pour saloper la situation parce que lui-même il veut saloper la situation il veut encore avoir le contrôle alors qu'il est en train de tout perdre sinon il l'a perdu depuis une semaine. Je ne serais pas surpris que demain, les députés vont remettre You, candidat unique. Tu seras dans la merde, hein? Et je ne serais pas surpris non plus que demain, les députés demanderont ton empêchement. Même maintenant, majoritairement, maintenant, député, non. Voilà. Aiza amizay reto amazone anao reto mahay manolo-tsaina ve reto amazone anao reto firy volana ny teny anao zay manangany anao sady kabinety mba mieno avy anao mba eo anao zao mba hoe avona iara-iasa ndray levitry atsoy ary zaho anatin'ny sasakadinao hitesteko anao sa anao va miteny fa tsy manana numéroako anao manana anao tianao tonoko amy fianakavian'ny malagasy eto ny numéro anao na ny telegrame na ny whatsapp na ny iny izy ao na signal tsy volona ny iara-iasa malagasy anao fa miplasinao mamaky anao de mody manao mampalahelo anao dino anao mody manao makanjo mainty eo sy za mivaky lohany soronao tsony c'est toi qui dois démissionner mets ça dans ton petit crâne tu dois démissionner vite et bien fait dans le meilleur délai de mbola miteny nday zay hoe miala de mbola bonheur fitany miaramila fotsiny eo mandovo vola tsinona voaka daholo ny vola amy camion voaka ny vola amy camion à un moment ministre des finances me tenait j'en ai marre maintenant qui te dit que demain non plus la ministre des finances ne quittera pas ton bateau si ce n'est déjà fait moka iny gouvernement rave de hoe voaravaina ny gouvernement de be de be ny olona ho avy eo mon cul c'est du poulet je suis désolé pour les mots promettre anao ho jerena daholo subvention katsaka voanjobory pe eo ary aloha ny andamin'ny tena e ialahy zao no ny tena andamin'ny zenonareo moi j'étais pas là c'était Nirad Rafalman qui était mon employé à l'époque c'était notre gérant
de la société qui s'appelait Computer Center. Nisy may tao biorivika tao anay. Remboursé any 1,800,000 anay de hitanay eo ndrefa. Teo John Elita teo, iza koa le bandy ankiray iny. Le matanjaka be iny tamin'izany. Ho jerena daholo fa remboursena daholo ipehana daholo. Aza misalasala makeny Ambositry fa eny any hipetraka. Voalohany ihany ny raisina, faharoa ny raisina, fahatelo aveo tsy tatrony. Jusque hatramin'ny izy teo. Adioky ny anaran'izy teo sady. John Elita Matiny. Nentina nahafaty azy iny herinandro alohany iny. Mbola nireklame président. Liandra amin'ny tena any ohatra nytony maty John Elita aveo une semaine après. Ino koa raha tenitenina tia zany efa tsy amin'ny izy. Zay le izy. Iandro concept, oui. Merci Vamokitra. Iandro concept, John Elita, ny Rady Rafalimanana koa to de nisy bandy hafa. Ny Rady Rafalimanana ny représenté ny Computer Center. Anà zay. Fa tsy amin'ny anarako. Raha kely indrindra ny anay tao 1,800,000 tamin'izany. Enda amin'izy eny fa aza matahotra fa tonga de dona kely tamin'izany tonga dona kely de za mandray rato. Rafalimanana. Ianao manofo matokitoky an'io anao. Ianao arany vitany managadra anao raha vao mitapitapy eo. Zanabarateny gadrainy koa na mindrabo e. Fa tsy vitany. Ka raha izany andro rajelo zany mbola averika any raha misy olona balarora raha misy olona trandangy, raha misy olona mpanao promesse tsy hoe ivrogne fa de drogué, zany ny voalohany zany. Ka raha midiny andro rajelo amin'ny ampitoerana eo nareo menakavy de manaiky andana manao premier ministre ny andro rajelo. Zava-drekaviana be ny ino izy teo ny député zany raha hiditra amin'izany nareo de empêchement atao. Fa nareo manatitra ny empêchement eny Paibe na eny amin'ny HCC de mety ho vahoaka. Fa ho avy ny vahoaka manalikisana amin'izay fotoana zay. Sahako ny garantira anareo zany. Manalikisana ny vahoaka no avy eo. Sortez vainqueur, nareo député. Sortez vainqueur. Tsy rariny eny nanaovana Jocelyne zany any Ego e. Enjehiny izy amin'izao fotoana izao satria niara-ny andro rajelo. Nefa nanaovany andro rajelo azy raha takin'inona. Na isaka ohatran'ny vulgaire parasy. Reo député reo ne zara député fotsiny. Ohatran'ny mpiasa kelin'le rivo fieritreretany andreo. Mpiasa keliny. Normal koa satria redevable mifatsy io raha tsy izy. Il est grand temps maintenant les gars que vous montrez, vous sortez vos griffes. Vos personnalités, la vraie et la réelle. Nareo ranambinina any Ambositra mba tsy mpamandratra an'io ihany. D'accord. Zay angambany ny androany tsy ny zavatra tiako lazaina. Tsy mampiova ny démissionné ny beaucoup de café ma chérie. Donne-moi le sucre s'il te plaît. Tsy mampiova ny nanalana ny Tsaik Christian. Au contraire vao maika mampety ny zavatra nahazo namana antsika ao anatin'ny tolona mafaka efa avy sahako milaza aminareo fa efa nisy ane efa nisy tamindreo ny eritreritra hoe démissionne. Fa raha zany anaty zany tsy ny démissionne tamin'ny fotoana mba nangatahana nareo ao anatin'ny tolona ataonay nareo vous ne serez pas les bienvenus.
Je suis désolé de le dire, vous ne serez pas les bienvenus. Restez tranquilles dans vos coins. Si vous voulez nous aider, mettez-vous en contact avec les Gen Z. Na avec eux, Tchèque, zay génération boomer. Satria nanomboka hiainga koa zay e. Gen X nenay zany. Nazabeko nenay. Gen X, X, Gen X. Zay va. Fanao velomontsika. Aza manaiky lembenana amin'ny tontolona ary aza ty ifamay mafy io. Ary ho tanteraka any le nofoko hoe navelan'ny zandarima ny basy sy ny tafondro fa navelan'ny itolona nivoaka malagasy. Satria ny tena marina de zao, i Andry Rajoelina ny problema sy olana amin'ny firenena de mody be salaka fotsiny eo izy nefa ny raviny tsy misy. Feno matoko manam-pahaizana. Be salaka ravim-body zany.